Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. alasaro ny faminanin'ny baiboly, alasaro ny faminanin'ny baiboly, fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao. Inona no mitranga ao aorian'ny fahafatesana? Miakatra ny paradisa vetrany ve ny fanahany maty? Inona no atao hoe spiritisma? Ary inona no tokony ho fantatsika momba izany? Inona no ampianarin'ny baiboly mikasika amin'ny fiainana ao aorian'ny fahafatesana? Inona ny fiarovana ao antsika eo anatrehan'ny loza sy ny fitaka-lefan'ny satana? Hotoizantsika amin'ny famalian'ireo fanontanian'ireo ao anatin'izao fanalana saro ny faminanian'ny baiboly izao. Misaotra anao manaraka hatrany izao fiarah-mianatra mitohitoy izao miaraka amin'ny onjam-peon'ny radio adventista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Iliandry amin'ny Tantsoa, manasanao mba aharitra fotoana foimonja anovozana ireo tompontsoa avy amin'Andriamanitra. Asa raha vao marika ao fa matahotra fahafatesana isika olombelona, kanefa mahagaga fa tsy matahotra ny manota izay nahatonga ny fahafatesana. Ary rehefa matatra ny olona dia atahorany maro na dia tsy afaka mihetsika intsony aza. Tsy vitsika io ireo mivavaka amin'ny maty, mangataka fitahiana aminy. Inona ireny mahatonga an'izany? Araka ny fiarahantsika nianatra teto dia tsy inona fa ny finoana, fa mbola mandehandehany ny fanahiny ary afaka mitaha. Inona lazain'Andriamanitra antsika ao amin'ny teniny momba an'izany? Milo izany dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy izay miara-mianatra eto, ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiainan'ny firenena. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Misaotra anao mbola nanomeanay tombonandro hianarana ireo fahamarinana tiana ho zaraina aminay ao amin'ny teninao. Mivavaka izahay ho an'ireo olona namoy havatiana noho ny fahafatesana. Ny fampiononana avy aminao anie, ampionona azy ireny sy hanamaivanareo adidy tsy maintsy hatrehany izy ireo. Anohy ny fiarah-mianatra ny teninao zahay makasika ny loha hevitra hoe tena maty tokoa ve ny maty? Ka dia mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina, amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy sokonay. Amen. Ny anarantsika teto fa mazava ny lazain'ny baiboly momba ny maty, ary tsy misy mampisalasala mihitsy. Averintsika ny famakiana andininy roa amin'ireo izay fa nivakitsika teto, atserovantsika ny lesona ny rahantsika nianatra farany. Ny voalohany dia izay voalaza ao amin'ny Pitoroteny 7:5 sy ny 9. Pitoroteny 7:5 sy ny 9. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Ahoana hoe ny maty
tsy mba mahalala na inona na inona dia toy izantsika ary tsy manana valim-piti intsony izy fa hadino ny fahatserovana azy na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Mazava izany fa tsy mahalala nininna, tsy afaka manao nininna ny maty. Efa nandre olona ve ianao ny teny hoe hoken-daiko ianao rehefa maty aho? Eto dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy afaka manao an'izany tsony ny maty, tsy afaka mita, tsy afaka mankahala, tsy afaka mitia. Ny antony mahatonga ny olona mihevitra fa tsy maty ny fanahy dia ny fampifangaroana ny fanahy amin'ny fofinaina ny men'Andriamanitra ny olona izay miverina amin'Andriamanitra madiodio tsy misy fangarony rehefa maty ny olona anankiray. Ka ilay miverina ny amin'Andriamanitra tompoko dia ilay hery, ilay aina izay namelona antsika, miverina madiodio tsy misy fangarony. Zao ny voalaza ao Pitoroteny 12:7 zay le andininy faharoa zay tsy ahivontsika eto. Pitoroteny 12:7 ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra zay nanome iny. Ny fanahy resahana eto dia ilay fofonaina zay namelona antsika. Dia mipetraka ary ny fanontaniana izy ary zany reny angatra na havelo miseho amin'ny endriky ny havantsika efa maty reny. Satana sy ny anjeliny no maka tahaka ny endriky ny havantsika efa maty. Eny hatramin'ny fakana tahaka ny anjelin'Andriamanitra aza, ny anjely tsara aza dia ataony. Zao ny voalaza ao amin'ny Korotianina faharoa 12:7. Korotianina faharoa 12:7. Ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Maika fa ny fakana tahaka ny endriky dada, dadabe, bebe, zoko zany tsy sarotra aminy zany. Mazava tsara fa mampianatra ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra fa tsy miakatra ny an-danitra ny fanahin'ny olona rehefa maty, fa ny fofonain'Andriamanitra no miverina ny madiodio. Dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe ahoana ny amin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana? Tsy nilaza ve Jesosy fa lasa ny an-danitra izy? Ndao ovaka itsika zay voatantara mikasika an'izany amin'ny Lioka 7:20, andiny 2:7 sy ny 7:7. Lioka 7:20, andiny 2:7 sy ny 7:7. Aroa izy, Jesosy io, tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa an'io, eo anamiko any am-paradisa ianao. Tsy nampanantena velively an'ilay jiolahy Jesosy fa ho any an-danitra miaraka amin'izy amin'io andro. Tsarovy fa tsy nakany am-paradisa tamin'io andro io anie Jesosy, fa rehefa maty izy dia natory tao am-pasana ary ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro izay nitsanganany dia hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 2:17. Jaona 2:17, tsy mbola niakatra tany amin'ray aho. Zay no nolazainy. Ka diso arak'izany ny fiheverana hoe niaraka niakatra tamin'i Jesosy tany an-danitra tamin'ny fotoana nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ilay jiolahy. Azontsika tsara? Ahoana ary ny fomba hatakarantsika ny teny Jesosy tamin'ilay jiolahy izay nolazainy tamin'io andro nanomboana azy io, izay manao hoe eo anamiko any am-paradisa ianao. Nampanantena n'ilay jiolahy Jesosy fa hiaona aminy any am-paradisa izy. Tsy milaza zany fa androany dia efa miaona any am-paradisa. Maty ilay jiolahy taorianan'io, Jesosy koa maty, kanefa Jesosy maty tao am-pasana, natory tao am-pasana, averina ihany izay dia nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Zany hoe tsy niara-niakatra any an-danitra izy ireo. Fa ny tombontsoan'ity jiolahy ity zany dia izao, maty tao amin'ny fanantenana izy fa ho isan'ireo izay ahitan'i Jesosy any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany hoe tahaka ny zanak'Andriamanitra hafa rehetra izay ho atsangana amin'ny fiavian'i Kristy indray. Inona ny mahadiso ny fandraisan'ny olona sasany izay nolazain'i Jesosy tamin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana? Tsy misy fahamarinana mifanohitra mantsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa mifameno. Ny hevitra izany
dia mety ho diso fandray ireo hevitra izay heverintsika fa mifanipaka amin'ny fahamarinana mazava amin'ny ten'Andriamanitra isika. Tsara ary ny alalantsika fa ny fomba nanoratana ny soratra masina tany am-boalohany tamin'ny teny Grika dia tsy nisy mari-piatoana na faingo. Taonjato maro taty aoriana vao nisy an'izany dia napetraky ny olona arak'izay heveriny fa tokony hametrahana azy ny faingo, kanefa manova ny hevitry ny fehezanteny tanteraka ny toerana hametrahana azy. Misy toerana roa amin'ny Baiboly ahitana fa tsy eo amin'ny toerana tokony hisy azy ny faingo. Ny anankiray dia ilay andiny novakiana teo amin'ny Luka 7:13. Raisitsika aloha io, Luka 7:13. Raha findra amin'ny teny manaraka fotsiny faingo fa tsy amin'ny toerana ahitantsika azy amin'izao fotoana izao dia hazava ny tiany Baiboly olazaina, izany hoe apetraka anelanelany hoe anio sy ny hoe iaona. Andahoany ho apetraka eo ny faingo hoe ho ahisantsika eo anelanelany hoe anio sy ny hoe iaona, dia izao no fomba amakiana azy amin'izay. Lazaiko eo aminao marina tokoa anio, iona amiko any am-paradisa ianao. Fa le tamin'ny voalohany dia hoe lazaiko eo aminao marina tokoa anio iona amiko any am-paradisa ianao. Tsy mitovy zany a. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao no lazain'i Jesosy azy hoe anio aho dia milaza aminao, mampanantena anao anio fa iona amiko any am-paradisa ianao. Ny andininy hafa izay diso koa ny fipetraky ny faingo dia izay voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12. Asan'ny Apôstôly 7:12. Ny fipetraky ny faingo ry havana dia manova ny hevitry ny fehezanteny. Sa tsy izany? Mazava ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra fa rehefa maty ny olona dia matory ary miandra ny fananganana amin'ny maty. Arak'izany dia tsy marina ny hoe tsy maty ny fanahin'ny olona alohan'ny iverenan'i Jesosy. Andriamanitra irery ny tsy mety maty. Nahoana moa ny tiany Satana ny hampinoana antsika, ny hinoantsika fa tsy mety maty isika. Tsaroa fa efa tany edenany izy no nanomboka an'izany laingan'izany, ary io ny lainga malaza indrindra sy voalohany indrindra nataony hamitahana ny Eva izay mbola tohizany hatramin'izao. Izao indrindra mantsy no nolazainy tamin'ny Eva tamin'izay fotoana izay. Tsy ho faty tsy akory ianareo. Andriamanitra miteny hoe ho faty tokoa ianareo raha mandika ny teniko ka mihinana ny voankazo amin'io hazo anankiray io. Satana manohitra an'izany ary izay foana no ataony. Tsy ho faty tsy akory ianareo. Nampalahelo moa fa voafitaka i Eva. Iarahantsika mahita fa avy amin'izany na tonga ny fahafatesana. Kanefa dia mbola inon'ny olona maro anarivo fotoana ty aoriana ihany ny laingan'ny Satana. Ireo anjely ratsy ny Satana dia afaka makatahaka ireo havantsika efa maty. Hainy ny mitondra hafatra sandoka ho antsika avy any am-pasana. Hainy ny mamitaka antsika hanaiky ny laingany lehibeny dia Satana. Aza mino lainga Satana tsony ireo olona. Nahoana ny tiany Satana hinon'ny olona fa velona ny maty ary azo ifandraisana tsara ny fanahany. Ireo anjelin'ny Satana dia afaka miseho toy ny fanahin'ny maty, averina tsara izay. Ka mamitaka olona maro sy mampivily lalana azy ireo iankohaka, ankolaka na mivantana amin'ny Satana. Misy andihana horonan tsara izay hitantsika amin'ny televizion ho toy ny horonan-tsary masina izay mikendry ny hamatorana sain'ny olona maro hino fa efa miresaka mivelona ny maty. Renao mihitsy ilay feo sy ny fisehony zavatra miresaka miaraka miherin'ny fampisaviana izay miditra ao amin'ny olona. Izany no atao hoe spiritisma izay miainga amin'ny finoana fa afaka miresaka mivelona ny maty. Izay ny spiritisma. Rehefa resin'ny lahatra ny olona anankiray hanao fanandramana dia azo atomboka amin'ny fomba tsotra amin'ny alalan'ny filalaovana karatra ny fianarana fampisaviana atongavana ao mpamosavy moderna ny spiritisma ary tsy ela dia tsy afaka miala ntsony ilay olona. Ny fiheverana fa tsy misy fiatraikany izay inonao, izay inon'ny olona no anankiray amin'ireo fitaka mahomby indrindra ataony Satana. Tena misy fiatraikany aminao izay inonao. Fantany tsara
fa zay zavatra inona ary raisina mpitiavana dia mahatonga ny olona hanompo an'izany. Noho izany dia tsy mitsahatra mikaroka fomba ampifangaroana ny hevi-diso sy ny angano amin'ny filazantsara Satana. Hoentina mamitaka izay fampifangaroana ny marina sy ny diso izay ny fomba fiasany hatrany hatrany. Indray andro vao maraina be dia nandeha fiaramanidina avy any Palm Springs ho any Denver any États-Unis zany i Camille Ottman sy Shu Inkol izay samy mpiandraikitra ambony eo anivon'ny AWR mpiara-miasa aminay. Kely ilay fiaramanidina ary nahazo toerana teo akaikina mpandraraha anankiray manana ny maizy azy Camille Ottman izay nanomana izao famelabelarana zaraina amintsika izao. Tamin'ny fomba mahafinaritra no nanehoan'ilay mpandrarany tenany tamin'ny Camille fa izy no Nika izay no anarany. Laza tamin'ny Camille Nika fa andeha hody any amin'ny anankiray amin'ireo tranony any Colorado ao amin'ny toeram-pilalaovana an-dranomandry malaza anankiray. Taorian'ny fifampitafana nafinaritra ny fanaovan'izy ireo dia niteny tamin'ny Nika i Camille hoe tena nitahy ianao Andriamanitra. Dia nikentrona inika nilavy Nika tamin'ny fomba masika sy tamin'ny fomba endrika marikivy izany nanao hoe tsia ny Andriamany bavy no nitahy ahy sady oatra ny karaikona mihitsy ny tenany manontolo. Taorianan'izay dia nitoy ny fifampiresahana ary naharitra nandritra ny adiny roa. Fantatro avy hatrany fa nila ny vavaka tamin'ny raiko any an-danitra aho hoy Camille anakapo ahitako izay tokony ho lazaiko satria manampy mandrakariva izy. I Nika moa dia fa nanokana ny fiainany hivavaka amin'ny Andriamany bavy nanomboka hatramin'ny fahazazany. Dia notsorin'ny Nika tamin'ny Camille mivantana fa ny kristianina ny fahavalony. Noho izany dia fahavaloko ianao ry Camille hoy izy. Tsy nisalasala mihitsy izy. Eo amin'ny toerana mifanohitra isika hoy Nika tamin'ny Camille satria miaramila ny Andriamany bavy aho. Dia nitodika tany aminy kosa Camille ary nilaza tamin'ny feo milamina hoe izaho dia miaramila n'ilay Andriamanitra tsy toa. Nisy fotoana saika natapaka ny resakay taorianan'izay hoy Camille kanefa hoy aho tamin'ny Nika tsy fahavaloko ianao fa Satana ny fahavaloko. Marina tokoa izany ry mpiara-mianatra rehetra. Tsy manana olombelona azo atao fahavalo isika. Satana ny fahavalontsika. Dia nitoizan'ny Camille ihany ny fitantarany zavatra niseho. I Shu Inkol mpiara-miasa amiko i Camille dia nipetraka teo alohako ary afaka nandre ny sombontsombo ny resaka nataonay. Satria moa mbola vao maraina ny andro dia nangina tanteraka ny tao anaty fiaramanidina fa dia ny feon'ny Camille sy Nika miresaka ihany ny tena re. Dia nanomboka mivavaka mangina ho anay i Shu Inkol rehefa nandre ny resaka nataonay. Dia nanohy ny resany i Nika niteny tamin'ny Camille izy hoe nandritra ny fiainako aho izy dia niofana mba hanafoana ny kristianisma ary tsy ho ela dia ho tanteraka izany. Nampianatra io Andriamany bavy io ihany izy tamin'ny fananganana logiciel manokana izay mpampiasa ordinateur dia mahafantatra ny antsoina hoe logiciel. Ireny no mampandeha, ireny no ampiasaina rehefa miasa amin'ny ordinateur. Fa ity izany dia logiciel manokana mihitsy izay naseho an'ny Satana any Nika. Dia nitoizany teniny Satana hoy Nika no nampanankarena tahaka an'izao nahitako fombiazana ary tsy ho ela dia hiseho sy hitsangana avy amin'ny tany izy hatramin'ny nanolorako ny tenako ho azy nanomboka tamin'ny fahazazako izy dia tsy manatsafidy afa-tsy ny manaraka ny baikony aho. Taorian'izay ho Camille dia nanomboka ny resaka mikasika aloha hevitra maromaro zahay toy ny amin'ny fahafaha-misafidy malalaka ny men'Andriamanitra, ny resaka mikasika ny zava-mitranga rehefa maty ny olona sy ny marina ho ambadiky ny tsy hita maso ary ny fomba isehoan'ny fitaka ataon'ny Satana izay azo antoka fa tsy nakasitrahany Nika loatra satria mifanipaka amin'ny foto-kevitra izay iainany kanefa izay ny mpitory ny filazantsara
milaza ny marina izy na hanaiky ianao na tsia. Izay no hevitra le hoe mba ho vavolombelona ny firenena rehetra rehefa mitory ny filazantsara isika. dia toizantsika ihany ny fomba ny tantarany Camille ny zavanitranga nozaraiko taminy ny amin'ilay Andriamanitro be fitiavana hoy Camille izay miasy miaro ahy fa rehefa nandriany Camille ny teny an'izany izy dia nilaza fa ny Andriamanitra ao dia masika mpampahory tsy misy indrafo ary zany mihitsy no ahelin'ny Satana traizatraizany e. dia nitantarainy nika tamin'ny Camille ny ampahany tamin'ny fiainany. Anisan'izany ny fomba nisehon'ireo fianakaviana efa maty miresaka aminy sy ny fisehon-javatra telo hafa nantsoiny hoe devoly izay mampijaly azy matetika jereo fa mifanipaka ny zavatra resahany nike. dia nazavaiko taminy ho ihany Camille fa tsy mahalala ninninina ny maty ary ny anjely ratsy dia mpisandoka sy mpanakorota-tsaina. Lazaiko azy koa fa Andriamanitra irery ilay namorona sy namonjy antsika no afaka manala azy amin'ireo devoly izay lazainy fa mampijaly azy ireo. Jereo nge ny afetsen'ny devoly le Andriamanibavy izay tena tompoiny nika devoly ihany dia tsy andaniny le devoly mampijaly azy dia mbola io devoly io ihany kanefa no heveriny nika ho zavatra samihafa. Dia niangavy azy aho i Camille mba hanao fanandramana handoalika hangataka amin'i Jehova hanapirofo ny tenany aminy satria tena misy izy ary mikarakaranao izy. Ataovy zany fanandramana zany dia ho lasa olonafaka ianao. Dia namaly azy nika hoe efa niofana nandritra ny fiainako aho handringana ny kristianisma ary tsy ho ela dia ho tanteraka zany iseho sy hivoaka avy ao amin'ny tany ny Andriamanibavy. dia namaly azy Camille tamin'izay hoe eny za dia milaza aminao kosa fa mino ny faminaniana ara-baiboly izay milaza fa ireo izay mijoro amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra dia ho enjehina miloha ny iverenan'i Jesosy fanondrony. Tsy vahiny amin'izany zavatra resahanao izany ary nika fa aorianan'izay kosa dia averiny ho aoedena izay rehetra mino azy ary hanana fiainana mandrakizay. Dia nijery azy aho Camille ary nanontany azy hoe nika inona ny teninao farany? Dia nangina izy togaga ary farany dia niteny hoe tsoriko fa tsy mbola nieritreritra ny amin'izany mihitsy aho ary ny Andriamanibavy tsy mbola naneho teny farany tamiko hoe inona ny zavatra mbola hitranga aorianany fahafatesana sy ny sisa. Aloha fanontany azy aho. Ankoatran'izay dia nisy zavatra nahagaga ny nika. Taitra izy rehefa nijery aho Camille tamin'izay fotoana izay ary niteny tamiko hoe tsy mazava amiko fa misy hazavana sy hitako mivoaka avy ao anatinao. Nojereko teo amin'ny masony izy Camille sady nitsika no niteny taminy hoe ny herin'i Jesosy zany ry nika ary azonao ataoko ny manana azy. Ajanontsika eo ny tantara tena zava-nisy zany fa manam-pirofo amintsika kosa fa tena misy ny adiny tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity. Miezaka manafina an'izany aminao Satana mba hamora ny fitaka ataony. Ry sakaiza ry mpiara-mianatra amiko tena misy Satana. Isika dia ho anivo ny ady lehibe fanaovany tsara sy ny ratsy ary tsy pitazana fa mpandray anjara ary kely sisa ny fotoana ananantsika hitoriana ny filazantsara ary voamaika miasa mafy ny devoly sy ny mpanompony ary isan'ny manapirofo ny fisian'izany ady zany inika izay sany laza fa mpanompo ny devoly hanapotika ny kristiana. Ka asakasaka ao izay mbola te hatoritory ihany amin'ny fitondrana anarana fotsiny hoe kristianina kanefa tsy samby joro amin'izany. Manasanao mba hijoro amin'izay manomboka izao. Apetrao amin'ny toerana tena tokony isy anao ny safidinao. Reo anjelin'ny Satana no mpitondra hafatra avy amin'ny tontolo ny filalovanangatra riavana na ny spiritisma. Zany hoe ny anjely ratsy dia maka ny endriky ny namana sy ny havantsika efa maty mba hifandray amin'ny olona vonona sy manaiky ary mino an'izany. Zay le spiritisma averina ihany. Rehefa mino ny olona fa afaka mifandray ny velona sy ny maty
dia manana hery miasa mangina mahery vaika ao an-tsainy satana ary manana hery ampiseho amin'ny olona ny endrika ireo namany efa maty. Tena avolenta ny fisandohany satana. Nika zao teo a dia nilaza mihitsy tamin'ny Kami fa ampiasaina hatramin'ny teknôlôjia moderna amin'ny ady atao amin'ny kristianina marina. Rehefa miseho amin'ny endriky ny avantsika efa maty satana dia tena mitovy tsisy valaka ny zavatra hitanao. Ny feoany mitovy, ny lantom-peoany, ny endriny averiny amin'ny fomba miavaka tsara daholo izany ary misy ohatra mazava tsara maneho ny asan'ny fanahy ratsy izay nakatahaka ny endriky ny mpaminany anankiray ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Samoela 2:7 no ahitanao an'izay. Samoela 2:7 mitantara an'ilay vehivavy nanao azy ho tsindrin-javatra tao Andora, izany hoe tsindrin'ny fanahy, izay nandehanan'ny Saoly mpanjaka hiantso ny fanahiny Samoela mpaminany izay efa maty, mba hakany torohevitra hony hanoerana ny Filistinina tamin'ny ady izay ho ataony amin'ny Filistinina ny ampitsony io. Na dia efa fantatry Saoly aza fa fahotana ny fanaovana ody ratsy, izay no andikany azy amin'ny teny malagasy fa filalovanangatra no heviny amin'ny dikateny fototra. Fahotana izany. Fahotana koa ny fakana hevitra amin'ny olona milaza ho tsindrin-javatra. Zao no vakitsika ao amin'ny Isaia 40:7. Isaia 40:7. Raha lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao sikidy, moa tsy Andriamanitra va no tokony hilan'ny olona saina fa ila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy? Lazainy Isaia mazava eto fa izay no asan'ireny olona manao azy ho tsindrin-javatra na mpanao ody ratsy ireny. Kanefa dia izany no nataon'ny Saoly rehefa niala taminy ny fanan'Andriamanitra, zava-doza izany hoe elan'ny fanan'Andriamanitra izany ry havana. Tamin'ny fiandohan'ny nanjakany anefa dia namoaka lalàna nanameloka ho fatiny mpanao ody ratsy rehetra Saoly. Noho izany dia lasa vitsy izany ny mpanao sikidy sy ny mpanandro tavela teo amin'ny fanjakany tamin'izay fotoana izay. Fa rehefa niala taminy anefa ny fanan'Andriamanitra dia niovy Saoly, lasa nanapa-kevitra haka-hevitra tamin'ny olona anankiray izay nilaza ho afaka mampifandray ny velona amin'ny maty. Tamin'ny sasakalina nandehanany mangingina mba tsy ho hitan'ny olona, dia nanova fitafy izy ary nitady mpanao ody ratsy niafina tao anaty lavabato anankiray. Dia nasainy Saoly nantsoiny ny fanahiny Samoela izay efa maty mba hakany hevitra hono. Dia nataon'ilay vehivavy mpanao ody ratsy tokoa izany, saingy ny devolony nakatahaka ny endrik'ilay mpaminany sy ny teny teo amin'ny toerany Samoela amin'ny fomba fiteny fanaon'ny Samoela fony fahavelony. Dia vaovao ratsy moa no azon'ny Saoly, maty anady izy ny ampitsony iny. Hitantsika fa mampiasa ny fomba rehetra satana mba hamitahana ary dia niroborobo niaraka tamin'ny faratsiana ny filalaovana ody ratsy. Miaraka foan'ireo vokatry ny tsy fahalalana dia marobe ankehitriny olona izay mampiony tena tamin'ny fiheverana fa ireo havany efa maty dia efa mankafy ny fahasambarana ny an-danitra ka tsy trahatra ny loza intsony. Izany ange no antony hianarantsika ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao mba tsy avo fitaka antsika. Hevitra avy amin'ny satana izany fiheveran-diso mahazo ny maro izany. Ho asehoko anao ny fampitandremana mazava avy amin'Andriamanitra satria velona amin'ny andro farany isika. Jesosy dia nilaza fa amin'izao andro farany izao dia isy mpaminany sandoka mpampianatra sandoka be deaibe ny fisandohana dia mila mitandrina isika. Izao mivoalaza amin'ny Timoty 2:4 andiny voalohany sy ny faharoa. Timoty 2:4 andiny voalohany sy ny faharoa. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-belatsiha ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fiatreretany. Ary izany mihitsy ny zavatra mitranga, ny olona efa miompy manompo an'izany fomba izany dia tsy misokatra mahita ny tokony ho ataony tsony ny saina raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka irery any. Ka raha sanatria mahita olona tafiditra amin'izany ianao dia mivava ho azy, izay ihany. Dia mareta mivavaka ho azy fa tsy maintsy isy valiny izany. Ny anjely ratsy izay miambo mpamangy avy amin'ny tontolo ny filalaovanangatra dia matetika mampitandrina ny amin'ny toejavatra hitranga amin'ny ho avy
dia miseho amin'ny endrika toatena izy manoro hevitra tsara mihitsy azy izy mba hahafahany manjono maka ny fon'ny olona izay ho fitahany ary dia ekeny maro vetrany ireo fampianaran-diso arosony aorinan'izay satria efa azo ny fony efa azo ny fitokisany dia hanomboka hiresaka zavatra mifanipaka amin'izay voalazany tenin'Andriamanitra amin'izay izy hogaga ianao ohatra fa holazainy Satana amin'ny alalan'ny fisandoana ny endriky ny olona efa maty fa izy ireo dia efa sambatra any an-danitra ary mitana toerana be voninahitra dia ho faly ery izay tsy mahalala ny fitaka-taony amin'izay fotoana izay ary rehefa azo ny fitokisan'ny olona dia asehony amin'izay ny fampianarana izay hanamaivana na hanova mihitsy izay voalaza amin'ny soratra masina dia lazainy fa afatra avy any an-danitra ilay izy ilaza zavatra be dehibe mifanohitra amin'ireo fahamarinana madio amin'ny soratra masina izy dia hilaza hitantara amin'ny hafa amin'izay ny olona izay tratry ny fitaka nataony hoe ka ny olo-masina ranona mihitsy no niseho tamiko fa nasian'Andriamanitra fanovana ho ny didiny ohatra hoe ny alahady no atao solo ny sabata ohatra izany sy ny sisa sy ny sisa kanefa niza mampianatra anao dia tazony hatrany ny fomba nasehon'ny soratra masina tamin'ny alalan'ireo mpino Tobia ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 averina hatrany izay ampitahao amin'ny soratra masina hatrany hatrany izay fampianarana rehetra renao na vakinao ao anatin'izany zao famelabelarana eninao zao inona ny lazain'izy ireo mifanaraka amin'ny soratra masina ve izany no hafantaranao azy ary izany no ilana ny fahalalana ny baiboly ho an'ny tena manokana tsy mety mihitsy ilay hoe rehefa mino an'Andriamanitra rangaha ary mba miezaka manao ny tsara eo amin'ny fiainako dia fa mety izay fandrika avy amin'ny Satana izany matony soratana ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia natao ho fantarana ampitandremana antsika ny tena fototry ny spiritisma dia ady amin'ny soratra masina aoka azavo izay ny fototry ny spiritisma satria Satana ny ao ambadika ady amin'ny soratra masina azadonoiny izay zao mivolaza Pitoroteny 7:5 mampitandrina antsika Pitoroteny 7:5 fa ny maty tsy malala ninninina taovy mazava izay ka rehefa miseho aminao ireo olona efa maty na olo malaza ny finoana fahiny dia ataovy mazava tsara fa Satana maka ny endriky ny olona efa maty izay inona moa no anton'izany fampitandremana rehetra izany zao no voalaza ao amin'ny Korinthiana 1:10 Korinthiana 1:10 izay zavatra teriny jentilisy ho fanatitra dia teriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra koa tsy tiako mpiombona amin'ny demonia ianareo izay ny tanjona tsy tiako mpiombona amin'ny demonia ianareo mazava izany vakitsika izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 5:14 ho fanampin'izay Apokalipsy 5:14 fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa ady atao amin'Andriamanitra avokoa ny hetsika rehetra ataon'ny Satana teo anivony zanak'Israely fahiny dia noraran'Andriamanitra mihitsy ny fifandraisana amin'ny devoly amin'ny alalan'ny filalovanangatra ary mahavoeloko ho faty izany tamin'izay fotoana izay araka voalaza ao amin'ny Levitikosy 7:1-3 Levitikosy 7:1-3 manao hoe aza mivily anarak'izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina mpanao atsarana ahaloto anareo aminy zaho ny Jehovahandriamanitrareo dia eo amin'ny 2:7 amin'ny Levitikosy ihany dia zao ny voalaza ary na lehilahy na vehivavy izay manao azy ho tsindrin-javatra na izay manao atsarana dia atao maty tokoa hitorabato azy ny olona fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra raha mahita olona tratran'izany ianao amin'izao fotoana izao dia mivavao azy betsaka ireo efa afaka tamin'izany tamin'ny alalan'ny vavaka nataon'ny hafa mivavao azy ankehitriny ny spiritisma dia mifahatra amin'ny tontolon'ny siansa ary tafiditra ao am-piangonana sady mahazo fankasitrahana amin'ny mpanao lalàna io famitahana goavana io no fisehoan'ny fanaovana ody ratsy amin'ny endriny vaovao izay ny melohana taloha zao no lazain'i Jesosy ao amin'ny Mateo 5:20 hoe
fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka an'io famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza ho fitahany. Nahoana? Satria tena amin'ny fomba fetsy ilay fitaka ary ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Zany aneny mahatonga an'i Jesosy miteny ao amin'ny Matthieu 7 andiny faraky am'roapolo ka hatramin'ny fahatelo am'roapolo. Matthieu 7 andiny faraky am'roapolo ka hatramin'ny fahatelo am'roapolo manao hoe: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko, Jesosy no hiditra any amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va zahay? Dia ambarako amin'ny marimarina hoy Jesosy hoe: tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Ka Jesosy iza zany ilay nampiasainy zareo hanaovana asa soa namoahana demonia? Satana misandoka ho Jesosy. Zany no antony amporosiana antsika hianatra tsara ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenantsika manokany. Mpanampy fotsiny ihany ange ny radio, ny fiangonana, ny mpampianatra baiboly, fa amarino tsara ho an'ny tenanao ny marina dia fikiro zany. Iza moa no atao hoe Babilôna ao amin'ny baiboly? Iza no atao hoe Babilôna? Ny kristianisma ny emotra, zay ny lazaina hoe Babilôna ao amin'ny Apokalipsy. Ary ny tena mampiavaka azy dia mifampifangaroana ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana amin'ny sampy na amin'ny Satana. Iza no lazain'Andriamanitra fa tompona andraikitra tamin'ny fahalavony Babilôna? Zao ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 7:12. Apokalipsy 7:12. Ravarava Babilôna lehibe ka tonga fonena ny demonia sy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akany ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Ny demonia mivantana mihitsy zany no tafiditra lalina. Amin'ny teny hafa, Babilôna dia fanjakan'ny fifangaroana, confusion, mampifangaro ny marina amin'ny diso, no ny fidiran'ny devoly amin'ny alalan'ny fanahy ratsy ao amin'ny fiangonana kristianina. Lavo le fiangonana satria nahazo toeranao Satana tamin'ny alalan'ny laingany milaza fa velona ny maty, dia izy anefa no miteny amin'ny alalan'ny maty. Amin'ireo tranga marobe ny afatra avy amin'ny iraky Satana izay milaza ho fanahany maty, dia ekena ho tolotsaina lehibe ho an'ny fiangonana avy amin'ireo lazaina fa efa voavotra ny an-danitra. Ary efa nanome ohatra teo sika. Na dia mifanipaka amin'izay voalaza mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra aza ny zavatra lazain'izy ireny. Ary azonao amarinana izany. Araka ny hitantsika tao amin'ny baiboly dia matory eo am-pasana ny maty, fa tsy angatra miteny. Io lainga io no nampanakery ny fitaky Satana, izay misy vokany amin'izay mifandray aminy. Tsy mahagaga raha mampitandrina mafy antsika ny apôstôly Paoly hanohitra ny fanahy mamitaka sy ny fotomponon'ny devoly. Araka ny voalazan'ny Apokalipsy dia ireo anjely ratsy roa ihany izay mitonona ho fanahiny maty no manantona ny mpanjaka sy ny mpitondra eto an-tany manolotsaina azy ireny. Nahoana moa no manao an'izany izy ireo? Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:17. Apokalipsy 7:17. Fa ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra, ary ny mpitarika mihitsy no asiany voalohany. Ireo anjely ratsy milaza ny tenany ho fanahany maty ireo no tonga hery hibaiko ny mpanapaka ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao. Hitarika azy ireny ho amin'ny adiny Aramagedona. Adiny tsara sy ny ratsy zany, fa tsy hoe adiny miaramila Amerikanina sy ny Eropeanina sy ny sisa akory, fa adiny tsara sy ny ratsy izay hifarana amin'ny fandravana azy ireo ihany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 5:17. Apokalipsy 5:17. Mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Zay zany ny tanjon'ny Satana, ny anangonana ireo olona izay fitahany ho amin'ny andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa, manomboka amin'ny mpitondra fanjakana ny anaovany azy. Mampalahelo fa mpitarika firenena maro amin'izao fotoana izao no mandeha any amin'ireny milaza ny tenany ho nandray afatra avy amin'ny maty ireny, milohan'ny andraisan'ny fanapahan-kevitra manan-danja eo amin'ny fireneny. Dia tsy mahagaga raha mikorotana tahaka an'izao ty planeta tany misy antsika ity.
maro amin'ireo mpanapa-kevitra maneran-tany no manome alalana ny satana hanjaka amin'ny alalan'izy ireo kanefa tsy fantany. Zao ny voasoratra amin'ny Isaia 7:7-8. Isaia 7:7-8. Ary raha lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azy ro tsindrin-javatra izay mitsitsika sy miboeriboerika, moa tsy Andriamanitra va ny tokony ilany saina fa ila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy? Ry havana, zao ny sedra tsy miova alalantsika ny marina trany rehefa misy fampianarana na toe-javatra mampisalasala. Ao amin'ny Isaia 7:20 no ahitana ho azy. Isaia 7:20 ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny arak'izany teny izany izy dia olona izay tsy posahany fahazavany maraina. Izany hoe rehefa tsy mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia sandoka sy fitaka na aviaiza na aviaiza. Milaza mazava amin'ny Baiboly fa tokony handaha tsy haino ireo milaza ny tenany fa miresaka maty sika na miteny tahaka ny anjely azy izy ireny. Kanefa etsy andan'izany dia tsy maintsy mandray fahalalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra koa ianao mba tsy havoafitaka anao. Zany no antony ilazana ao amin'ny Apokalipsy 1:17 manao hoe Apokalipsy 1:17 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voalaza ao anatin'ity faminaniana ity fa antombotra ny andro. Satria tsy ho sambatra mihitsy izay tsy mahalala ny marina fa tsy maintsy ho voafitaka foana. Ka tsarovy tsara ary manomboka izao fa ny afatra izay heverina fa avy amin'ireo havatiany efa maty na olo-masina fahiny dia tsy avy amin'izy ireo velively fa avy amin'ny Satana. Na dia toa tsara toinona zany eo am-boalohany satria atombony amin'ny fanomezana torohevitra tena marina, tena mahasoanao ilay fitaka mba hazona ny fonao. Ohatra, misy marary mafy ao an-trano dia indro miseho amin'ny endriky dadabe Satana manoro-hevitra anao haka fanafody tena mahasitrana. Dia tena mahomby tokoa ny ilay torohevitra e. Mba hakana ny fonao fa aorinan'izay dia ampiditra anao amin'ny fampianarana mifanipaka amin'ny soratra masina izy. Tokony hampieritreritra antsika izany. Tsy vitsy ireo olona mahalala an'izany fitaka fanaony izany izay afaka nandroaka ny Satana tamin'ny anaran'i Jesosy rehefa niseho tamin'ny endriky ny havany efa maty. Ary dia nanjavona ho azy anie izy ireny. Amin'ny ankapobeny moa dia tsy samiseho amin'ny olona efa mahalala an'izany fitaka izany velively Satana. Zavatra hafa indray no amelezany azy. Ny Apokalipsy dia milaza fa izay mankatoa an'Andriamanitra no hiditra ao amin'ny fanjakany. Izavy moa no tsy ho tafiditrany. Tsy ho tafiditrany. Araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Andininy enjana izy ity nefa ilaina ny mahafantatra azy tsara. Misy sokajin'olona izay lazainy mazava eto fa tsy ho avela hiditra any Jerosalema vaovao, ilay tanàna masina. Zao ny voalazany. Any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy azy rehetra tia lainga sady mandainga. Ny hoe ody ratsy, mpanao ody ratsy ao amin'ny dika teny Louis II dia magicien io ilazany azy. Tena le mpanao fahagagana amin'ny herin'ny Satana mihitsy. Eny, zaraina amintsika izany. Satria tsy te hanao izay zavatra lazain'Andriamanitra mazava fa anakana antsika tsy ho tafiditra ny an-danitra isika. Zany no ampahafantarana antsika reny rehetra ireny dia lazaiko aminao amin'ny fofeno fitiavana mba hafantaranao fa Andriamanitra dia manana foto-kevitra tsy miova. Ilaintsika ny miala lavitra arak'izay azo atao amin'izay rehetra mitovitovy amin'ny fanaovana ody ratsy ataon'ireo milaza ho tsindrin-javatra. Na dia toa tsy misy tsiny aza ny fahitana azy ety ivelany satria mifono fitaka trano ny fomba fiasan'ny Satana. Dinio tsara fa tsy dia misy tsony sarymetsika na fandarana ny fahitalavitra na boky ka tsy tafiditry ny spiritisma amin'ny fanehoana angatra, mpamosavy, fivavahana amin'ny olo-masina izay heverina fa mifandray amin'ny maty. Mifandray amin'ny herin'ny Satana avokoa ireny. Tandremo ry namana. Ity misy fijoroana vavolombelona izay hinoko fa ahaliananao ary nalaina taty Madagasikara. Raha vao 10 taona rajanga izay no anarany dia nidira ny fanaratsy.
nentiny ray aman-dreniny tany amin'ny mpimasy izy ary nivarotana omby 10 mba hitsaboana azy efa tsy nisy vokany zany. Teo amin'ny 410 taonany a dia tsampany fa nisy fanahy vaovao niditra tao aminy ary ratsy noho ny teo aloha izy ireo araka ny fitantarany. Hitany sy reny ireo fanahy ireo. Ny olona hafa kosa tsy afaka mandre afa-tsy ny feon'izy ireo, izany eo ireo mpiray tanàna amin'ny rajanga. Rehefa niteraka ny zanany voalohany izy dia niteny tamin'ireo fanahy ireo mba ho tonga mpimasy rajanga, kanefa tsy nanaiky izy. Dia nataon'ireo fanahy ireo narary le zaza ary maty mihitsy. Nalahelo rajanga ary farany dia nanaiky hanao an'izay tian'ireo fanahy ireo ataony, satria tia azo zaza indray izy. 9 volana tateoriana dia tera-bavy indray rajanga. Nandritra ny taona manaraka dia tonga mpimasy matanjaka sy mahery vaika izy, saingy tsy afaka nanao izay tiany atao, fa izay nasain'ireo fanahy atao ihany nataony, satria tsarovy fa Satana tsy manome safidy izany. Tamin'ny alalan'ny ody mahery namboariny avy amin'ny torohevitra azony avy amin'reto fanahy reto dia olona maro no sitrana, betsaka ny fahagagana vitany, nanana fahefana tsy nampanan-kery ny basy sy ny baly izy, tsy mandaitra mihitsy ireny. Nanjary anisan'ny olo-manan-kaja teo amin'ny fiarahamonina nisy azy izy ary lasa mpanan-karembe, nanana omby maro vokatr'izany. Indray andro dia nisy lehilahy 720 mitampy-edina nanafika azy, fa tsy nanan-kery teo anatrehany, tsinitsinina mihitsy. Nanana herina nakombona ny vavany voay ihany koa rajanga, satria misy faribe voay mantsy eo akaiky ny tanànany, izay mihinana olona avy eo an-tanàna foana. Farany nanome hevitra azy reto fanahy ratsy reto ny amin'ny fomba anakatonana ny vavany voay. Dia nisy fanahy hafa koa tonga tao aminy izay nitondra ny rajanga nisitrika tany anaty rano ary afaka niara-nonona tamin'izy ireo tany izy nandritry ny andro maromaro, kanefa tsy manino. Na dia nanan-kery tokoa azy izy, nasitrana olona maro, tsy lahitra ny bala ary afaka manome odiny dahalo koa mba tsy ho lahitra ny bala ny miaramila, dia indrisy fa anisan'ny vehivavy mahonena izy. Matetika izy no ampijaliany reto fanahy ratsy reto. Tsy nahita fiadanam-po mihitsy izy ary narary matetika. Tamin'ny fotoana saika nankivy azy tanteraka nefa dia nisy lehilahy kristianina advantista anankiray, mpitoro ny filazantsara, nandalo tao aminy, izay niresaka taminy amin'i Jesosy ary nanome baiboly azy. Nitondra fiadanam-po miserana ho azy izany. Nanomboka ny atsara matsy izy, kanefa dia tezitra indray ireo fanahy ratsy dia nampitandrina azy fa hisy zava-doza hiatra aminy, raha toa ka misaraka amin'izy ireo izy. Dia ny fahaizan'ireo fanahy ratsy tokoa izy, nidoran'izy ireo ny tranony, lasa lavenina ny fananany rehetra, fa nahagaga azy anefa dia tsy mahay ny afo ilay baiboly. Dia nampahory azy andro manalina ireo fanahy ratsy, ka nihevitra izy fa resy, voatery hijanona ho mpimasy ihany. Raha mbola ny salasala ny amin'izay tokony ataony izy dia nandre ity onjam-peon'ny radio advantiste raisam-pirenena ity, na ny AWR, izay moa dia ialana tsiny fa izay iainanay no zarainay hijoroana vavolombelona, ary vokatry ny fiainony an'izany isan'andro dia resy lahatra izy fa hanamafy ny fanapa-kevitra efa noraisiny. Dia nandraho anazy ireo fanahy ratsy fa raha mbola miaino an'io radio io izy dia ilaozana izy ireo. Kanefa resy lahatra tanteraka rajanga hanaraka an'i Jesosy aho izy, ninninona ny seho. Dia mbola nanohy ny ady tamin'ny andro ireo fanahy ratsy, nefa tsapany, fa rehefa mandefa ny onjam-peo ny radio advantiste raisam-pirenena ilay feo ny fanantenana izy ary manomboka manao fanandramana amin'izay fantany, mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra, mamaky ny ten'Andriamanitra, nefa rany dia nandao azy ireo fanahy ratsy ireo. Vita batisa soamatsara izy ary lasa mpitoro teny. Indray andro dia niantso ahy izy, dia izy indray nampahery ahy. Izao indrindra nilazainy tamin'izay, miantso anao Ranadaos fa te hampahery anao. Ity toerana misy ahy ity ho izy dia fanatobiana ombona angalarina taloha. Fa amin'izao fotoana izao mba fantatrao i Lion, amin'izao andro sabata izao, satria sabata ny andro tamin'izay, mivory eto ny zanak'Andriamanitra avy amin'ny faritra maro. Tena latsaka ny ranomasoko tamin'izay. Eny, avotro rajanga,
jesosy ny nanavitra azy fitaovana fotsiny ihany ny sisa rehetra nozarainy tamin'ny olona rehetra fa ny fiadanana marina ny fiadanam-po maharitra dia avy amin'i jesosy irery ihany tsaroko hoy Camille Ottoman satria tonga taty Madagasikara mantsy izy azy ireo pakasary avy amin'ny AWR mba hamelona ny tantaran-drajanga mba hijoroano vavolombelona manero an-tany rehefa niony izy ireo tany Ambalavao Tsempari tamin'izay ary teo indrindra dia izao nolazainy Camille nijery ny masony aho izy rehefa ny famiyny zahay dia hitako fa tena efa any Jesosy izy amin'izao fotoana izao rajanga mizara ny fahamarinana manerana ny tanàna izay nahafantatra azy ho mpimasy teo aloha ary mpanaradian'i Jesosy no hafantarana azy ankehitriny mpitoro teny mafana fo ry namako mampitandrina ny apokalipsy 3:10 apokalipsy 3:10 fa isika dia miatrika ny andro fankapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahan-toetra izay monina amboniny tany fantaro ny fahamarinana dia mifikira amin'i Jesosy satria ho izy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona ny tsy ambaratelo dia ilay fifandraisana tsy miato aminy zao notadidio Satana dia tsy afaka handresy afa-tsy ireo izay manaiky antsitrapo ny fakapana alefany ireo izay mikatsaka mafy ny fahamarinan'ny Baiboly tahaka anao amin'izao fotoana izao ary miady mba hampadio ny fiainanao amin'ny alalan'ny fankatoavana an'Andriamanitra eo ambany herin'ny fanahy masina dia azo fiarovana avy aminy ao amin'ny Baiboly manontolo dia ahitantsika ireo anjely manao asa famonjena ny zanak'Andriamanitra ary mandraka androany izany mbola afaka mijoro vavolombelona aminao tena be dibe izahay nandefa ny anjeliny tamin'ny Abrahama Jehova nampanantena azy fa hamonjy ny Lota lehilahy marina hanafaka azy tao Sodoma mba tsy ho levony afo ny rahana ho any amin'ny Eli ny anjely raha saika maty ny arerahana sy ny anoanana tany anefitra izy tahaka an'izany koa Elisa naroven'ny anjely marobe niaraka tamin'ny kalesy sovaly afo rehefa nodidin'ny fahavalony dia tahaka an'izany koa Daniela rehefa nijoro tamin'ny marina dia nataon'ireo namany izay hatonga azy ho voasazy sy natsipy tao andavaky ny liona kanefa tsy navelan'ny anjely hikasika azy ireo liona tao andavaka ary rehefa nahitan'izany ny mpanjaka dia talanjona ka ireo niapanga ny Daniela indray no nasainy natsipy tao amin'ny lavaky ny liona sy ny maro hafa izay mbola azonao vakiana amin'ny ten'Andriamanitra piaino namako tapa-kevitra anaraka an'i Jesosy fiainao anio tsaroa fa tsy nanadino anao izy na dia fotoana iray monja aza mandra-pahatonga anao eo amin'izao fanapa-kevitra izao andefa tafiny rehetra hiady ho anao izy tsy olanao azy ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao na izay efa nataonao taloha na iverinao faran'izay ratsy aza izany fa hamonjy anao izy rehefa tapa-kevitra mifotsotra anaraka azy ianao tsy afaka miaro teny ianao kanefa vonina hamonjy anao izy fa angatao fotsiny izy hanao an'izany ho anao hiaraka hivavaka isika raha izay ny an-danitro ianao ny fahazavana sy famonjena anay ny lalanao ny tsara indrindra mandrakariva misaotra satria nataonao mazava ao amin'ny soratra masina fa rehefa maty zahay dia matory fotsiny tapa-kevitra ny andany aminao zahay ka mangataka anao arovy amin'ny lozy izahay tsirairay indrindra ny fampianarana sandoka sy ny spiritisma satria noho ianao dia tsy ilainay akory ny atahotra ampianaro ho atoky anao tanteraka ny tsirairay aminay amin'ny anara-tsarobidin'i Jesosy amen dia aza miafafa manoratra ty aminay raha misy fanontaniana angamba sanatria mifandray amin'ny spiritisma tahaka nika na rajanga ianao dia maniry ny oentinay ambavaka tena tianay nitondranao ambavaka hita ianao any Jehova raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto page Facebook feo fanantenana na ny laharany finday
034 06 797 62 032 75 379 64. Ny mikasika ny fihevian'i Jesosy sy ny fiainana mandrakizay ny loha hevitra izay ho resantsika manaraka. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra fa mandalo izao fiainana izao, izay manao ny sitrapony irery ihany no andova ny fiainana mandrakizay. Mandra-pio ny indray ary. AWR téléphone 034 06 797 62 032 75 379 64. fifaliako ny eo akaikiny izy no mitantanay mampitony ny adiko ampanay sy nandamina ny fiainako sasianao no tiany hosakaiza maminy mba handovila etena toerana no maniny namanatsy miavona tsy miatsara velatsy mahateo tindrindra hazo antoka faombiazana no azonao miaraka aminy fiakanana fahasambarana ny aminy fiarana tiako hozaray na minao indray ireo fanandramana izay faombiazana no azonao miaraka Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
mirary 420 ora finaritra ao anao ny awr.